Sotra betsaka anao dia antso anankiray sisa raha misy no horaisitsika dia akatona ny dinidiniky ndao ary Miraba anao monsieur Ismaël, miraba ny bomana fandikinika, miraba ny mpianako ny tenako mystère iraky navinindra ho amizakasitrahana ny eny fiatranana. Lava ny fanazavanao ary be dia be ny zavatra potipotserinao tsy pasohana tsony amba fa ny ampaham-be mihitsy dia tena le iainantsika mianakavy. Ankoatra ny olana sy ny fandandalinany rehetra hoe ny fahavoazan'ity firenena ity. Be ny azona izany. Ankehitriny misy ny olana Maorisy lasa affaire mondiale. Mondiale ilay izy na dia mody misokosoko ao Maorisy ilazana fa ity Madagasikara ity tena ivony izao tontolo izao. Isika mianakavy izany anatin'izany tsy fantatro hoe mbola olona ihany ve ny tsoro sa tsangan'olona sisy. Izany famitiran'izany no tiako sarihana fofotsiny sy atsika manao hoe mbola misy fanantenana ve ny amin'ity firenena ity. Mbola misy azo atao ve ny amin'izao firenena izao. Inona moa ny tena dadavitsika? Inona ny tena karo atsika? Tsika tsy miteny ho lasa manana villa daholo malagasy telopolo tapitrisa, lasa manana aeroplanina na manana jet privé ny 1 million de ray tapitrisa ny kiasa. Tsy afaka mirediredy tahaka izany tsika. Fa hoe manan-karena ny firenentsika, manana tena tsy tapespesiely ny arenao ambanina tany fito amin'ity firenena ity. Ngeny anjara masoandro ilay olona mipetraka ao amboniny, ilay mendrika maha-olona izay le fahamendrena kely izay eny andrasany. Mbola azo nofisina ary ve ny hoe hisy fiovana izao firenena izao. Ny ahy dia tsotra no satria folo dia folo moa no ahafahako mandeha anjara amin'ny ataonareo dia izao ny ahy no afatra voninahitra navinindra afatra ara-panahy ny ahy napetrako hoe fanavotana ara-panahy tompoko ny fanavotana ny Madagasikara. Folo loatra mantsy dia tsy afaka miresaka zavatra betsaka dia tsy maintsy manivanivoka ako dia eo amin'ilay manavana anazy satria izay ny iraka. Dia apetrako sara hoe fanavotana ara-panahy ny fanavotana izao firenena izao. Afaka mitanisanisa sy mampitahotra anao amin'ny hoe tsy afaka izany ianao raha ny hery fahefan'ireo vahiny ireo. Fa tsy anampy-trotraka ary tsy fahavoazantsika ny apetrako fotsiny dia hoe efa napetrako an-tanany avin'indro firenena izao dia ny mpitariky, ny mpitondry, ny manam-pahefana amin'izao firenena izao ny tefa ny antsoko. Mandrakariva hoe mila mihaona isika ary mifanakalefotsika misavatra fampizarana mba ahafahana miatrika ny tsiny sy ny fanambakana maneran-tany satria ao amin'ny vanim-potoana farany tsika teteza mitafa kely no tenako teteza mitandalovantsika ity zany dia manomana 10 taona ho avy ka 10 taona fahafahana ve sa 10 taona mbola farakitsana ihany. Dia mino fa tonga ny mpitsofony rehetra zany iza afaka ataoko hoe manome antoka amin'ny fanafahana ity firenena ity amin'ny fomba ahoana, amin'ny fomba inona. Dia ny amin'izany indrindra mijorono tena ifanakalozana ary ifandresen-dahatra everiko fa tafitako sady ny antso na dia fo dia foy aza voninahitra avinindra. Sotra betsaka anao ianao zany no mamarana ny antso any telefona tamin'ity fotoana ity dia anaovantsika andromaso foana zany ny raharam-pirenena ho amin'ny herinandro manarakeo manatenitsika fa zany aiasy fanontaniana rehetrrehetra apetraka zany dia mba hisy valiny mazava tsara mba ahafahana mandinika ny hoe lalana manahoana marina zao izorana eto amin'ny firenena izao. Dia makasitraka antsika rehetra misaotra ny boma teo amin'ny kirakira teknika misaotra anao naritra ny eno ohatra amin'izao ora ifampiresahana zao dia makatelina antsika rehetrrehetra maniry ny soa ny tsara ny mety ny mendrika ny famaranana moa boma tsy aizany sary dia za mantsy mba te hanao kompatanana ho an'ny rehetrarehetra dia misy hira anankiray ty fa mila miova koa ny olona tsy ny rafitra fotsiny no vaina fa ny olona mihitsy ny mila miova satria lasa masika zany tsika lasa masika
kizitina manangam-pavalo teniteny zavatra tsy araky ny tokony ho izy zay mivoaka ny vavy io ndraindray saika ratsy matetika de mba miezaka ny tsirairay ho an'ny Madagasikara ho an'ity tanindrazana ity. De misy hira anankiray nofidiako a anakatonana nyity tinidinika ity, maniry ny tsara ny soa ny mendrika ny mety ho an'ny ankonatsika tsirairay a ho an'ny Madagasikara tany nosy mamy malala manao mandrapiteny tompoko lasy tompoko vavy. Tufuni yulu miti Simeli pamelani zainani Faifa varifa Uinu Titi ala lusu Mana pintu kina Mamun saina Kizami yuwa peti tapi jaina Feno fanka hala Erise Kiza terena Sotra petsaka anao antso raina roa sisa no raisitsika de akatona ny tinidiniky raha mbola misy araba tompoko. Allô, miaraba le matou Ismail Azarnaïf, miaraba ny bomba lafadikinika miaraba mpianako ny tenako mystère iraky lavindra ho amizaka sitrana ny fiadanana. Lava be ny fanazavanao teo a ny akapobe ny tena mifanitsy ary le andrasan'ny toko hoe zava-misy toetra-misy mihitsy veriko hoe zava-dehibe reny a vitsy mety milaza an'izany sy manana fahasahina milaza kanefa fotoana tahaka an'izao tsy fanafenana an'izany intsony ary fahasahitsika tahaka an'izay ataonao io mihitsy no andrasana malagasy tsy hoe miantso ny olona kory manao an'izany tsy hoe mila vanina fa indraindray koa rehefa mody matoritory sy tsy mahalala nin'iny ianao le manao fomba ny ambany andro mialatsiny a na dia ao anatin'izany azy dia mody miaritraritra eo dia miandryandry eo dia miandry ny faharetana ny hoe ny faindren'ny hafa no andrasako raha manaonao tahaka an'izany tavery etsika mianakavy vadika amin'ny tiako apita ho volanitra avirindry apetraka tsara hoe amperinady zao tontolo zao rehefa mamperinady zao tontolo zao a ny firenendrehetra mihitsy anaty Madagasikara dia ao anatin'ny fikorontanana aza matahotra ny Madagasikara tanindrazana tsy ianao rery mikorotana ny zavatra misy aloha tsy napozinao io zava-mitrangy io zay aloha zany aoka zava araka izany a rehefa tsy napozina dia tavela daholo ny rehetrarehetra ao anatin'ilay satria tahaka ny hoe endrandrendratra be any hoe ahoana no fipetraka ity zavatra ity misy bouillage aloha am'izao fotoana izao ny telefona fa mino fa eny any a dia tapaka ve fa ahoana ye mysteri ny niditra teo iny aza fa ohatrany lentika tapaka zany le izy ndao ary araba tompoko mandray antso farantsika ary miaraba tompoko sotra betsaka anao raha mety a dia ataontsika tanjona ny hoe amin'ny 1 katroka dia tapahantsika ny fandarana dia zay tafiditra ao anatin'izay zany ndao ary miaraba tompoko
tonga de miteny fa tsy afaka mifamaly betsika. Allô, miarabanao, monsieur Ismaël, miaraban'ny ao lafiny teknika ho amin'izay kasarany ny fiadanana hystèria rehetra vinitra. Sady manomana aloha zaho eto fanidinana eto mpanomboana ihany koa no hoe tapakatapaka tsy avamiko efa raiky foana fa tena tapahana le amiko ary statistika avy dia tapahana misy afatra no mbatika tokony fantatro malagasy ny zavatra misy venty no mety manelingelina fa zavatra tsisy venty navelan'ny olona ny dia iny foana. Dia ampitako koa zao no tapakatapaka fa mety ambologna amin'iny antsy aveko zany hoe naveloko foana hoe afatra fototra no alevako amin'ny iraisan'ny tenenena sy ataonao amin'ity firenen'ity na soa na ratsy dia miverina aminareo. Inona zany no zavatra nitranga amin'ny 5 septambra teto Madagasikara? Inona zany no zavatra nitranga an'izay zany tsy ho ela na olona kely. Zakazaka be miteny any Eropa efa nampalatantambaraka izy io tampatantarana tamin'ny Sorabery hoe mitady alomanady mengany Eropa io Frantsa toka alitelika rapoahana an'ireo hoe fikotana mangoavana amin'izany io fiantiana amin'ny Russie aty farany io dia tanjona dia no hoe andamina indray ety ambony tany dia amerina tahaka hoe mety tsisy tiatia eo eo mba lisin'ny tary eo mety afaka pitsy amin'izay fotoan'izay satria fanaraka aminay ngeda lehibe dia ivelan'iny indray zavatra zany foy dia foy eto fa révélation misy ambany ny zava-dehibe any natao ny telemany hoan'ny ivelona ao Malagasy ny solopolitika anankiray resaka hoe mila satelity tsy ratsy akory iny fa ny maika sy ny tsara indrindra sy mety indrindra dia telema miverina Malagasy zany tsy tazony vahiny ohatran'io azo idivana zany anatin'ny information. Manaraka ny rafitra izay manodidina ny filoham-pirenena ankehitriny fanjakana zany dia rafitra tena fetsifetsy rafitra matroka any angevan'ny Eropa ao Frantsa hotavavoaka ve ny satroka maitso apetraka amin'ny indrindra ny fiainanao manokana ny manatofoloha ary afatra ihany koa ny Malagasy manao hoe marina ny fanazavana Monsieur Ismaël teo fa aveko tsara aloha mavezatra mavezatra tahaka ny tisaka ivoahana kanefa fokoa fotoana fanao resaka sy mamelabelatra hoe misy ny ivoahana raisina tanana miaraminika ny hevitra rehetra nolosonao reny hatramin'izay mbola tsy voaresaka fa misy ny ivoahana ary manana an'izany averina hoe apetraka amin'ny indrindra zavatra io tsy folatra fotoanantsika afaka maneho hevitra amin'ny mpamagaziny zay tianako fantatra miakina amin'izay koa aoka mazava fomba mazava misotro eny ary misaotra betsaka anao any tondra ny faneho-kevitra afaka mandray anankiray ngamana roa sisitsika dia akatona eny ary misaotra. Ie, misaotra betsaka anao a tondra ny faneho-kevitra ndao ary araba tompoko. Allô, miarabanao monsieur Azakarivo Ismaël miaraka amin'ny teknisiana ary miaraka amin'ny mpianakely ny tenako mystère isaky avinitra ho azo akasitrahana ny fiadanana mba miangavy aloha sahatria hoe tapaka ny anjoko mety mba ahafahako miverina zavatra ity satria tena misy mihitsy malaka lavana ivelany mandre mbalapatapaka zany zao. Voalohany aloha tiako anjoina ny hevitra ao ngamba nisy teny teo nataonao hoe samboriko kely manao hoe tokolo sa fahasahina marina ny teninao manomboka any filohantsika io ary ho an'izay rehetra tokolo sa koa mifanofana fa raha natsikaritra isika raha miverina miaino ny faneho-kevitra an'ilay filoha dia nisy teny tao manjavozavo izay voambarany nafanan'inona mety hoe lasa ho azy manao hoe aoka sika hovonina izy izy sika malagasy ny hevitra ilay izy apitako tsotsotra fandikako tsotsotra fotsiny dia hoe tena ao amin'ny fahavononana ary mety ho fetraka an'izany raha mety ho fahazo an-tsaina fa vonona ve tsika iray izay mantsy ny olana ny filohantsika dia lasa teo loto iny fotoana mety aza manazava misimisy hoe inona ny tena tanjona fa tsy tonga moa ilay tanjona araiky tao izy. Faharoa resaka anao hoe refondation na veliverinao
za moa mamerina mandrakariva ny hoe le fondation frantsay le fondation vazaha mifaninana amin'le fondation zato isanjato malagasy zay zany zavatra misy samy manao le fondation averiko mandrakariva io ary dia moanatin'izay nampitako ny hoe manomana programa 10 taona ny frantsa tsika koa zany le fondation manomana 10 taona tsy folo tsy 10 tsy roapolo tsy 3 fa 10 taona hotratra ve io amin'ny fanohanana ny hoe rotaona sy ny hoe tetezamity hotratratsika io ny resaka hoe ambaranao amin'ireo zavatra samihafa taka ny mihaino sakana mihaino an'le izy raha mandray azy toka mivetikevitra takan'izao kanefa hitrikitiako hoe misy ny vahaolana faraparany ny accord de coopération zay ny frantsay no ambadika ary amin'ny teny hoe pasy banque mondiale CFMI no ambadika tsotra fotsiny ny fanalahidy ambarambarana lasarona raha vao fotsiny ary malagasy raha vao ny matofilo ny accord de coopération tsy mitsangamena tena hoe makana la frantsa rehefa avy eo mbola ve ary ohatra fa hoe voalazako amin'ny lafainokevitra anankiray tokana dia misy zavatra ambarako afaka mbola miverina raha ohatra hoe tapaka tsy avaty amintsika ny fanapahana mpiatranontsika indray any antso manaraka oui allo miarabanao Ismaël miarabany bomba amin'ny lafiny teknika mystère iraka indrindra amin'izay ny ny fiadanana lakotsinda tapatapaka fa na tapahana mihitsy ihany koa ohatra ny mahazatra ny antso izay ataoko dia raha mba tapafevinay dia io mifangafiana ataoko milo ihany voalohany aloha sao tsy ho voalazako ny hoe rapitso isy fandraisam-peo ataoko indray dia manomana antsika anjoy amin'izany fanokevitra zany tsy fantako mety misy roa hevitra mafana ve resahako ny amin'ny toejavatra ao maro ny tiako ampitany keo amin'ny appelina telefonika tahaka an'izao kanefa sakasakana tsy maintsy manomana fotoana malalatalaka kokoa angamba voninahitra avinindra rapitso amina journaliste moa zany nivona teo anareo fa ny manana an'izy io sitraka avinindra manaraka nisy resaka andesahanao teo mikasika ny hoe kamelimely politika zavatra tsindriko aloha dia ny hoe ary averiko mandrakariva ny hoe tombontsoa vahiny mifanandrana no misy indisy zany no zaraiko aminao manao hoe amintsika mpiaino misy farafakeliny ery mifanandrana efatra eto Madagasikara zany hoe misy lamosina vahiny firenena vahiny matanjaka efatra mitokodana zany eto Madagasikara ifandrotehany olo tsika amin'ny lafindray fanambarako koa ny hoe misy sokatra mirazatany efatra zay le tsy maintsy hoalehantsika zay ny ohatrany hoe hoavy tsy maintsy atrehantsika tsy ataotao foana nefa io inoko kolaka nambatana efa rehany ny am'saina ataoko any amin'ny pazoko any Madagasikara mazava vainty mety any an-tanako rehetra zay mpisehatra politika na mitianao zavatra eto amin'ny firenena mety manjavozavo zany kanefa mety misy zavatra fa mipetraka mazava tsara ihany kosa mety renesinao dia namlaza moa zany vahaolana mikasika ny hoe le hoe Madagasikara 2008 3.0 dia io moa zany tsy hoe azay tianao an'io dia mety foana io dia misy vina samihafa azoko zarana amin'izay mpitondra maorinana zay tsy ataotao foana ny fisokafana manerany tany aza miteny ianao hoe kisendrasendra na tonga ny eo amin'izao fotoana zao aza miteny keo ianao manao hoe raha niala to le folo teo aloha dia ny ianao mety mitazona azy eto ohatra na mety mahita rirany eto zay mahita rirany dia mety tretranao zavatra be misy la amin'io ary ao fa neo-kevitra zay vanambarako azy ao amin'ny fisiko mandrakariva fa misy zay tokony ataotsika fa tsy ataotao foana io ifandrotehany olona tsika dia ao anatin'izay zany tiako sady amin'ntenana n'iny tapany voalohany iny hoe miditsika ny amin'ny atao hoe fieritreretana lalina amin'izay raha ny atao hoe rafitra sy fanarenana a Madagasikara aza mieritreritra fa tsotsotro io ozy ateo fa mafy be io menasy aloha zany dia andeha hoe tratran'ny sanction aloha international dia tsisy fanampiana aloha zany ange zavatra logika zany fa koa tsy azonao atao tsinitsinina hoe inona moa zany mba tsara raha itsika fa avela amin'izao manaraka
dia apetrako ny hoe tamin'ny heriny nisy ty kombara vaviako kely hoe 10 taona no manana frantsa eto Madagasikara zany hoe le fondation rehetreta zareo zany dia efa tena manomana mafy mihitsy sy miady amin'izany dia manomana koa tsika 10 taona ho avy izay le ataoko hoe fahafahana Madagasikara zany ary izay mihitsy no apitako hoe Madagasikara afaka ho isy hoe zany zavatra any miankina amintsika sika no herany raha sitraka indrindra raha pitso dia mety miresaka mikasika ny olana Maorisy miresaka ny anatin'ny zavatra samihafa dia anahitanako sady indrindra raha sitraka indrindra aoka ny mazava fomba ny mazava misoratra misaotra betsaka anao misy mangataka famerenana le antso 034 41 720 04 034 41 720 04 miraba tompoko eny tompoko misaotra manizy tenena namana eny Karobatra marina tokoa dia tena misy firenena maromaro tokoa no maniry nyty Madagasikara ty fa nefa zany zavatra zany efa ela mihitsy ny faniriny izao tontolo izao indrindra ireo firenena matanjaka reo dia handeha handrava nyty Madagasikara ty fa ny akamaroany tandrefanareo dia matahotra ny Rosiana fa miteny 50%. Saotra tompoko. Misaotra betsaka anao mitondra ny fanehoan-kevitra. Teboka maromaro moa no kitikitihantsika teto dia nizahanao koa napita sy ny resaka an'izay hoe inona daholo satria ao anatiny mitady an'izay hoe inona marina moa zany le lalana tena mety izorany andao ary antso anankiray araba tompoko efa maraparantsika aloha miarabanao zafarivo Ismaël miarabany bomina teknika miaraban'ny tena mystère rekinavinindra ho amin'izay kasitrahana ny fiadanana maro zavatra zahanao veliko fa tsy azo tikaina ary atao hoe mampirisika moa manentana maromaro kokoa many hoe ny fijoroana amin'ny rary veliko fa tsisy fahatsoa zany ary ny fanazavana ihany koa ny fiarahamonina dia adidy lehibe dia isorana aloha manao an'izany samy makany andraiky ny tsika misy ohatry fitarenana kely moa ataonao teo misy malagasy magaga fa ohatra hoe mirirana amin'ny fijery ohatra hoe tsy gasy ve sa manao ambarako aloha fa io koa ny fahatsoa ny any amin'ny réseaux sociaux zay mety hevitra fa tanindana ziny ambany andro foana ireo miady zay mifanjala ireo sy ny hoe mifametsy mifanenjika ao ka tsy ho adinitsika fa misy olona hafa miarahamonina amintsika manana tombotsoa arovany dia mahay mivarotra ireo ary fetsika inga amin'ny ara-tsaina avy any amin'ny raha sy minetin'azy mihitsy rehefa tsy takatsika zany ady amin'izany tsika efa nandrana amin'izany tavelo ihany miady izay tiako ambara nefa dia tsy ady hoe azakazaka ianao aminingana sanatria hamono olona sanatria fa misy ady tokony hatrehantsika za moa mametraka manokana ny hoe avy amin'ny avin'ila ny esifaka ny avin'ila no fahatsoana amin'izao firenena izao misy any tombatomy azakazaka amin'izany afaka miady hevitra ny amin'ny hoe mbola tiatany aloha resahana zay azo atao sy ny paikady samihafa eritreretina fa manao an'izany daholo ary manatsaina ny malagasy fanatsaina ny maro fa mihoatra lavitra le ady aho tonga mitena fa any amin'ny sehatra fahatapony mangataka sy mamikitra zany ny tiana apetraka dia hoe ny zavaboary miara-miasa miady amintsika manohatra ny tsiry samihafa ataon'izay toko hoe bandrobo ny zany ny herina avindrina ambadika zany amin'ny fotoana mahita azy miresadresaka lalindalina kokoa teo tany namaky taratasy ny bridy zetika teto tany heritaona ataoko ty antso ty toizika any amin'ny mampitily sy pahita ary hiraka ny avindrindra ny tenako fiarovana an'izao firenena izao mandraba zahoany mpitona anankiray na mety efa mpitondra eo zany lay tsy hodrano lay ositra mendrika azy zany dia apetrako zany izy tsisy miazy zany zao firenena izao amin'ny iraisam-pirenena maherisetra mandroba azy
na mihinana ny tsy anjarany eto amin'ity fireneny ity. Apetraka zany afatra manao hoe antso no ataoko aminareo resam-pirenena averiko indray mazava tsara. Tsy mpiara-miasa na irahany izaniza olombelona ny tenako ka manana tombontsoina amin'inona amin'inona fa pita aminareo iraiky ny avondrindra ny tenako. Misy adidinareo ny amin'ity fireneny ity. Efa nisoratako tamin'ny taratasy maro be any aminareo, mbola any io taratasy io fa tsy haiko raha tsy hitanareo. Dia no averiko indray zay rehetra ataonareo aminay na soa na ratsy dia miverina aminareo. Maro io ry mpiaino ry mpijery sy namana eto amin'ny plateau moa hoe taoriana fotoana ny tenenako an'io dia jereo ny phénomène na ny cataclysme naturel hoy izy tsika niseho nanerantany tsy hitanisa be dia be izy tsy kisendrasendra zany fa zay nandray teto amin'ity fireneny ity zay naka teto dia nihinana ary mbola hinana rahapiso. Tiako apetraka tsara zany hoe aza mety eto climat cause climatique zay lazanao azy olombelona zany fijerinao zany analizinao zany fa ny marina dia kapoka miainga aty Madagasikara avy amin'ny alalan'ny fandrobanareo ny firenenay no mahatonga an'ireny. Tsy mihinonareo tsy zany ny zava-dehibe, mihinonareo dia misy fanapa-kevitra tokony ho raisinareo. Hoe tiako pitaloha so misy manapaka indray ary efa zatra ihany ako ary tiako aloha manambarana hoe za tsy miova numéro mihitsy numéro ajoko foana ny ajoko tsy hoe tapahana dia hitady numéro hafa manjaka an'izany za olo mirikina indrindra fa dia mazava tsy miova mihitsy numéro ko dia dapitako aloha zany mamindram-piaina. Manaraka an'iny misy fanao kevitra toka fa asa tokony hivoaka izy io fa mbola manao montage kely mamoaka azy fa tsy tonga dia navoaka ankehitriny ataoko tamin'ny 21 novembre teo raika roapolo volana novembre tamin'ny miaraka tamin'ny anjakany amin'ny soa dia manentana antsika zany fa ny réseaux sociaux moa zany fa eto fofofo fotoana dia misy afatra ny samihafa ho an'ny ndrehitra zany zay tokony voakasika anatiny ao voninahitra avindrindra. Manaraka averiko le resaka mikasika ny cours de coopération tsika ohatrany manao moditsika ohatrany manao tsaiko lasa faisa mitanitany loatra amina fijery matony vazana nao akory tamin-davany fanjanatany zay fanarahana hoe fa tsy hoe ny frantsay tianao an'io izy angeny taraiky indrindra tamin'io saika tsy anao e fa ny tsara vatantsika dia hoe nitereny tamin'ny akory tsika efa fantany hoe dimampolo taona izy amatotra tsika toko tenga reo olona reo ary manantsaina averika any dia efa napetrany akory dia avy amin'ny alalan'izay akory ny fanarahana tamintsika mahatonga ny raisam-pirenena mitandrefana sy ny rehetrarehetra na hatramin'ny firenena mikavana aza manaiky fotsiny hitsinga ataon'ny firenena takiny na frantsa amin'ny firenentsika ka ninena politika ampiasaina politika amin'ny tsileko toekarena ny tena mahazo atsika io zao vahiny tena miazo azy dia zao inamona ataotsika io dia nametraka hoe mila mahatakasitsika sokafa sofinao foanana na cours de coopération moa na tanako ny tondratsika azo atao zany monsieur le président manafona ny io anao hoe mandafitra vaovao indray ny fifanarahana satria izao tontolo zao efa mitodika amin'izany hoe maneran-tany ny fifandraisana fa tsy hoe hidina etsery ho fotsiny dia kely fa misy toy firenena manahirana resaka hafa iny fa amin'ny akapobe mivelatra efa le ny vavanao ihany ny tena resaka fa maro ny zavatra ny tenenao iny dia misokatra fa sy fatoran'ny firenena anakaiky tsy maintsy foananao aloha le akory foana aloha le akory misy zava-mahavariana misy zava-mahagaga ao ambadika io rehefa fonanao io tsy ohatry io fa tsy tokony zavatra manahirana fifanarahana ohatra fifanarahana io mifanambadiana raha ataon'ny olona fifanarahana iny fifanarahana fanambadiana e ny rehefa foana io dia foana io fa tsisy zavatra hoe zay tsy azontsika lana mihitsy hoe tsika no nany variteny na mitsaitsomakoma amin'ny mpanindry dia ohatra hoe tsy afaka itsika ka dia manentana ny tena koa voninahitry ny avin'indry asa tonga any amin'izanjana zay. Misaotra betsaka anao nitondra ny fanehoan-kevitra ankoatran'izay aloha manao tsetratsetra tsy aritra ihany fa maromaro zany mifoaka tany eny amin'ny firaisana fahadimy eny efa hoe tapakatry ny omaly ny jiro misaotra betsaka anao mitondra ny fanehoan-kevitra.
io zany manana didy lehibe mihitsy ireo zay nanolo tena isehatra eo amin'ny lafiny ara-politika indrindrandrindra araba tomboka miarabana Ismail miarabany Boma miarabany mpianakitena ministère erikavindry ho avy zakasitanany fiadanana voalohany aloha ny tiako andrasana azy tena nanaraka tsara ny navadidina rehetra teo saudi fa ho tapahana indray ny antsiko any ivelany dia zao napetrako aloha hoe fa navokako azy any amin'ny réseaux sociaux en pageko Madagasikara mazava africain rehefa nomaniko hatramin'ny 21 novembre 2025 iarahako tamin'ny matoa nijaka andinavolosoa manasaka tsika rehetra zany manarakaraka misy aloha hevitra ataoko hoe alasarina donin-danitra loha hevitra fito resahako anatin'ireo dia manatatsika zany manarak'izay nresaka no to Guinée-Bissau ny zavatra tiako apita dia hoe tsy mahatsikaritra ve tsika hoe mitovitovy amin'ny zavatra nitranga teto Madagasikara no nitranga tamin'ny Guinée-Bissau tsy fantatro mandinika ve tsika misy zavatra manako va ve maso tsika sisitsika maninona misy zavatra mitovitovy amin'izao teto Madagasikara amin'izao ny Guinée-Bissau ohatra tsy resahako manerana ny Afrika hoe miara misy fifidianana samy misy seni sisisy ny hevitra zany rehefa tsorina dia hoe ny firenendehibe ny firenena mbola nanjanaka sy mbola manjanaka no miazona ny fandinjana ny rindra samihafa manerana ny Afrika tena resaka tantara lavabe resantsika ny révolution refondation resahako anaty faneho-kevitra mikasika an'io ampahany fa ny tiako apetraka hoe tsy olana akory malagasy mpitanindrazana aza manofonofo fotsiny aza mirediredy hoe anavitra Madagasikara nefa ianao samy malagasy aza mbola mifanenjana mbola mifampiatsara velateny mbola mifaningapingana zany aloha zany dia apetraka tsara zay moa zany tsy ao anatin'izany intsony efa lafanenay zany mandeha malatena fa tapaka tsy avy aty amintsika ny fahatapahana mbola ao ve anao mbola ao ndao ary petranona indray ny antso manaraka allo teny tonga de miteny ia allo tonga de miteny fa zao ary zara tena telo finoana satria zao telo finoana satria zao hitanao allo apa de mitenika sotra betsakanao andray antso ray naronga misisa isika dia ho akatona ny dinidinika raha ohatra ka mbola misy ny aneo hevitra ndao ary araba tompoko tavena teraka ty fatapaka teo tena tapaka mihitsy iazakazaka ihany anao zay tatiniriko dia nambarako moa teo mikasika ny hoe voalohany hoa zany tsika mihitsy ny olany tsika samy malagasy ary mora ho an'ireo vahiny reo le enjehantsika tsisy faran'ireo ny manararoatra ny firenentsika satria rehefa tena mandinika masitsika sy nisaitsika isika ingeny resy isika ingeny tavely isika ingeny mahante fa tsika io zany le manindry atsika fa varintsika miady atany satria izy ny olona hoe ampidio fa mora ampidiny reo rehefa tsy mahavita mihoatra an'izay tsika mbola olana anankiray zay anankiray manaraka an'izay resaka frantsay zany maheriseta be ny politika ataony amin'izao fotoana maiza mandinika tsara ianao maheriseta mifandray amin'ny faminaniana sisy zavatra efa nambarako tany aloha io ka manatsika an'izany politika maheriseta zany mila malagasy miray zany moa manentana hoe manotrona ny filohantsika ary sika malagasy ao anatin'ilay dingan'le hoe hifanaraka io mana toke mama encore malagasy ao malagasy dia sy fifanarahana andeha moa zany zao no resaka hoe refondation fandinihana akaiky mikasika an'izy io iezaka ny tena araka izay sitrapony avy indrindra anao izay azo atao fa dia ery misy fahefana miady etỳ ambony tany ka dia apetraka amin'ny avy indrindra tanteraka izany ady zany farany indrindra
za moa dia mametraka ny hoe tsy misy dikany zany hoe sandany amin'ny tambazotra tserasera ny reo telefonia mobile reo zany hoe ahena ny salamo zao izy angeny manana ny mamizy izy miregle miresaka teknika ao anatin'izy mahafantatra ny hoe 25 giga menanao ary 100 ariary fa mitonga any aminao 200 mégas tsy misy zavatra ohatran'izany ilaina dia hoe Madagasikara manana tahaka ny hoe telemataloha rehefa tsy mahita satelita sy fanarahana ny ivelany ianao dia alaivo ny telema zany loja ady azonao atao dia za moa mamarina ary mampita mipitondra akehitriny rehefa manana ny avolina koa tsika misy fomba fiady tsy arak'le mahazatra hoe mandadilady rariny na mandeha mitahotra foana ianao sisy fa ianao moa fa manana fahasahina dia matofolo manantena ny eo aminao ako mino fa tonga any aminao koa ny fahinan-kevitro efa napitako any le alasarina tondavitra any amin'ny réseau any dia manantena eo aminao ny tenako ary eveko fa zava-dehibe zavotony zany raha indrindra mankasitraka monsieur Razavinarivo mankasitraka monsieur Boum mankasitraka ny mpiananko ny tenako aoka ny mazava mamizava sotra tompoko sotra petsakanao sotra anao antso anankiray sisa no raisitsika raha misy dia akatotsika ny dinidiniky ndao sotra betsaka anao amin'ny alady moa tsika mbola mioneto ao anatin'ny lapa-kevitra rain-jonary mihitsy koa moa anisan'ny fandraisaka le hoe franc-maçon ecclésiastique le franc-maçon ecclésiastique ianao teo teny hoe kristiana misy mpitondra fivavahana mihitsy dia tafiditra ao anatiny ary ny gazety namoaka ange an'le hoe le Jeune Afrique namoaka n'Andriamato era-jonary mampianana tamin'ny fotoanandro teny mihitsy hoe zanaka mpitandrina izy fa nytoeren'le hoe tsy maintsy manao fifidianana sy ny toeran'ny filoham-pirenena miraba tompoko allo miraba monsieur Razavinarivo Ismaël miraba mipoma ihany koa milafiny teknika miraba mpiany tenako tafiditra ve miraba pereka mindra ao amin'izay kasana ny fiadanany lava ny resako teo ary fiotsakotsakony tena ara-pamarinana zany hoe damy tokoa ny ainana mety vitsy ny mahalala an'izany ary tsara ny mampahafantatra ary fotoana ny mazava koa zao hoe misy avina zay tsy ho hita ho ny baiboly dia natao reny zavataka an'izany ilaina fa mbola betsaka no lazainareo dia aloha hianjanja satria efa samy seho kory ny rehetrarehetra amin'izao fotoana na ny mandeha any amin'ny maizina na mandeha amin'ny mazava dia veriko hoe zava-dehibe zany dia deranareo ny amin'izany fahasahina zao dia mila ny fahazavana ny olona amin'izao fotoana itiako ampitana aloha manaraka an'izay miraba ny radio antsipa ny tenako mamena ny araba mandrakariva ny fa araiky amin'ny telopolo taona roa ary fandarana ihany koa zao fotoana zao isan'ny lohalanana fa tsy amin'ny fotoana mamety azy nga mba miresaka hoe naona ny tantaran'izany nandeha tao amin'ny radio antsipa fa iny inona ny zavatra mety tanamarika ny fotoana ny rahana reny tany ambolohany dia amin'ny fotoana mamety azy miresaka an'izay manaraka rasendra tapaka verina azy vadinendra ohatran'ny mazatra ny tiako tonga dia andehanana aloha dia hoe mba misy zavatra miabo ve amin'izao fitantanana amin'izao fotoana izao ny firenena zany tiako resahana dia hoy za eny misy zavatra miabo voalohany misy filoha atao hoe milaza sy mitonona ho matahotra an'Andriamanitra hozy zareo amiko moa zany hoe ny avo indrindra milaza mivavaka ary manana anjara-toerana azy amin'izay fivavahana ataony eo amiko miabo zay faharoa vony tenako mikasika an'le hoe aiky malagasy samy malagasy ary samy malagasy no fandamina manaraka ny vahiny misy fametrahana azy reny dia mandeha amin'izany lalan'izany manjavozavo fa efa mandeha amin'izany lalan'izany miabo zany mitenitsika ireo fondation fanorenana ifotony mahatsiaro zany tsika hoe misy zavatra tsy mety hatr'izay azona faleovatena matoa tsika mahantra velona matoa tsika farahidina matoa ny vahiny manjakazaka dia misy zavatra tsy mipetraka ao misy zavatra tsy tokony dinihana lalina zany dia rehefa tonga amin'ilay fotoana mandiniky tsika menakavy fa mifamaofao moa ny resaka ary taky ny toko hoe vatany zavatra be ihany ilay firenena dia ohatrany hoe mikorotana ve tsika tsy mikorotana akory io
misy teny malagasy manao hoe ny savolovalona ilatona fomba lalàna fizika io tsy ara-panahy koa raha ny resako tsy maintsy mandala an'izany fa hoe ny vahiny no endratrendratra be ihany amin'izao hoe ahita ihany ve ny fiorenana zao firenena zao ho tonga amin'izao tanjona fanafahana zao ve zao firenena zao ny vahiny ny tena sahirana amin'io resaka vahiny a dia miresaka ny hoe mamerina resaka hatrany am-boalohany hatramina fotoana elaela ny hoe mandalo tetezamita amin'izao tontolo zao dia mandalo tetezamita koa Madagasikara samy arika tetezamita zany tsika ety ambonin'ny tany ny fanontaniana mipetraka dia hoe misy antenaina ve ny amin'ny Madagasikara azoko ambara fotsiny dia hoe samy manao ny tiany atao sy ny heveriny ho zava-dehibe ny rehetra fa ny ampitso ny laza zany aloha za tsy mbola te hilaza zavatra aloha zao maraparanako azy nanao antso tamin'ny radio record tsy manona ny anarany antso rehefa feno ndraiky amin'ny roapolo ny antso dia nitsahatra tanteraka ny tenako tsy ny antso tsony ahako azo zareo mariny zany dia taorinan'izay niongana ny foloha teo aloha zany. Votre correspondant a mis votre appel. Mbola tsy vonona angamba namatsika fa zay vonona tonga dia raisika avy hatrany tsy akiandriandry ndao salama tokoa mamarapatsika mbola mahana eo amin'ny 3 minitra alohan'ny tele fandarantsika salama tokoa afaka malefako faharoa dia mamerina ny tena tazomamarana afisaraka amin'ny roapolo atao krisanivon'ny radio record zao tamin'ity taona ity zany aloha hoe ny fitiava-tanindrazana zany fitiava-tanindrazana dia mijery ny telopolo tapisa mitsindry ny tombotsoa ny telopolo tapisa tsy hanavahana io ny zo itovizan'ny telopolo tapisa ary ny arena tokony koa ny telopolo tapisa atao amin'izao firenena manan-karem-be tsiriritiny maro zao rehefa tsy matakatra zany ny politika na iza na ny eo na no azy dia tsy miandana zany akory ianao fa na hovanimpolo na endropolo ny fitombana ka mety tamin'ny politika hatranainy tahaka izay nandalovantsika taona ny fahaleovan-tena dia Madagasikara tsy zany miandrandravana ny maro samy manana ny nofinofiny samy manana ny eteriny petaka mandrakariva misy ny vahoarana koa ny amin'izany amin'ny fotoana mamety azy miresaka an'izany any amin'ny tasy koa Madagasikara mazava 21 dia ireo ihany fa misy afatra fanambarako melomoka sy aloha ny ambadikinetsika tsara amin'izany tsy manakana an'izaniza ny fanapahan-kevitra andresako ao so misy mandevilana fa samy marary Madagasikara ary Madagasikara afaka zany no andranany tena zany no ampitainy tena mandrakariva mamadiky ny antso zay atao afaka fana ary Madagasikara misy lalana zanaovana an'izany fa misy lalana koa no hoe rehefa tsy safidy ny olona io fa ho any milavaka sy mangitritsika mandrakariva ny olona zany dia napetrako rara fa vita ny antso fa araka amin'ny roapolo eto anivon'ny radio record ny fotoana sy ny aorinan'izany teo fa apetrako ny hoe misy afatra nambarako amin'ny pasiko ao anasanao sa tsy vita vetivitety fa vita amin'ny fotoana ka nanambara zavatra ny tenako tamin'ity fireneny ity mipetraka n'ity fireneny teo ampiratany ny avin'ira mandrakariva ny tenako fa zay asosy mendrika n'ity fireneny ity neny rotsaka amin'ity fireneny ity vizitako ny avin'eny ihany koa no tanteraka eto fomba mazava teo toko ena tompoko eny dia izay ihany koa nentsika mamarana ny fandarana inao amin'izao atoandro izao eto dia misaotra antsika rehetra izy nanaraka ny fandarana nomboka tamin'ny folo sasany ka hatramin'izao amin'ny folo sasany izao isaorana koa ny mpanao gazety ireo olon-tsotra namana mpanao gazety anafaritra izay nandefa ireny vaovao ireny ankasitrana avokoa izay rehetra izay elantsiny satria dia tsy voatery hoary voaravitra avokoa ny ankabeazy zany vaovao izay nitranga tetsy sy tero ampanetretena ny latsanan'izay rehetra izay no ny fahavitry ekipa moa zany fa mezaka ihany na zanaty zany ny mampianantsika ireny vaovao rehetra teo ireny tika petraka dia ny hoe misy lamin'ny zavatra ara-panahy ny amin'ny indrindrindrindra firenena takany firenentsika le fampianarana nataonao teo rehetrarehetra eny dia mandeha amin'ny ara-panahy tombontsoa iny ary fanagiazana firenena zany no raha atao amin'ny teny tokana no tena ao ambadikany ife managety mitsandraka ary manabevoa ny firenena izay nitonotononao amin'ny ankapobeny tao reo firenena tapaka za mbola ao tapaka eny ary antso anankiray sisa no raisitsika raha mbola misy dia akatotsika ny
dinidinika raha misy totsika hoe fohifohy am'izay fidirana antsehatra eo sa tonga de akatona boma ndao tonga de akatotsika zany a ny dinidinika dia angatadalana angatadalana ny avanareo Ismaila Zafinarivo tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka mankatelina ny boma teo amin'ny kirakira teknika misaotra antsika rehetra naharitra hatramin'izao ora ifampiresahana izao a dia manasa antsika amin'ny alady a ao anatin'ny fandarana lapan-kevitra dia iarahana amin'ny namantsika Rainitronary io de ho hitantsika eo moa ny resatresaka ifanaovana mbola manana fandarantsika ary amin'ny herinandro ambadika ary makatelina makasitraka maniry ny soa ny tsara ny mety ny mendrika hoan'izao Madagasikara tany nosy mamy malalatsika izao dia tahaka an'izay koa ny ao amin'ny tokantranonao a mba ho tondraky ny soa sy ny tsara homany eo ry fody anala boma manao mandrapiteny tomboko lasy tomboko vavy ry fody analo azahoana ny varim-bahoaka nareo misaotra petsakanao a tondra ny faneon-kevitra antso anankiray sisa raha ohatra ka misy no raisitsika ny dinidiniky araba tomboko efa tafiditra ianao tonga de miteny a tapaka zay voaray tonga de miteny a fa mirabanao monsieur Zafinarivo Ismaël miraban'ny pianonko miraban'ny boma amin'ny lafiny teknika entoko fa tafiditra ve mirabanao monsieur Zafinarivo ay manohy azy zany zava-dehibe ny hoe atrehantsika amin'izao fotoana aloha zany ny hoe mandamany Madagasikara zavatra hita de hoe tokony be aya aloha ny aminy ankapobeny ny malagasy manoloana zava-misy tsy hoe ampitonena fotsiny fa amin'ny teny hafa hoe zay le hoe paiky stratégie tinapetraka de ny hoe fomban-javatra ny ohatran'izao hoe mbola sambaditaka daholo ny rehetra zany na atany amin'le fitantanana na le aty amin'ny ambany ny zavatra tokony ho fantatsika de hoe tsy niomanareo olona reo eo amin'io toeran'io zay aloha naneo mpitantana andesantsika tsy nanofinofy akory asa agnampo ny hevitra zany de ny hoe inona natonga an'ilay olona tonga amin'ny toeran'io ary maninona izy mandray andraikitra eo mety hiteraka inona ny fiatrahany eo raha jerena ny zavatra misy a de hoe misy zavatra azo antenaina na inona lazaina zany sady miaotra kely ahitra ty fohy be ny fotoana koa za koa moa fa ambilina nyty fanapatapahana vary ambadibadika ity de tsy fantareo voalazako hoe tiako ambara fa ny tiako apita fotsiny ny hoe ny etaetako zany eo amin'ny filoha zany de eo apitako satria mino fa mare ny filoha am'izao fotoana zao sy tompona zaiky fanjakana ampahany vitsivitsy de apitako moa zany rehefa mba eninareo any iraky ny avinindra de mba mangataka mihitsy ny hoe ny fandraisanareo zany fa tsika mitafa mivantana tokoe adidy zany ho an'nytanindrazana ary efa nanambara meloa ny tenako ary tsy tokony sedaina zay ngamba ny marina tsy hoe avelanareo mitavatavotry ny nafotsiny ty avelana ty le olona nefa ny anareo ary tena to hoe nitsapatsiarana kely any fandaminana samy hafa tsy fampitsarany zany fa fomban-javatra apetrako ary averiko any hoe ny vahiny
ireo tandefana reo le manana tombotsoa arovaneto ny tena sahirana amin'izao fotoana izao sahirana sy misambadidaka loatra atsika azy raha tianao ny ilazako azy sahirana dia sahirana satria hoe mandinika hoe ahoana ihany mety ho efaran'ity zavatra ity zay aloha zany efa indisy mba positif meko monsieur le ministre efa nandefa taratasy taminao fantatrao le tikenenina efa elaela izy io ary namparatena anao ny hoe mety andray tsy toronoky ny anaranao fa fantatrao fa mba ataoko vavolombelona amin'izao fotoana zao satria efa anty ray amanonja dia misy tsony hoe dia sina protocole be na takan'izany dia manatenana aminao ako dia nisy tsy anankiray koa moa zany fa mbola voasy arapitso no alefako ny mety ho taratasy na takan'izany tadiadika petraka no hoe misy paiky misy zavatra tokony ataontsika eo ary misy lamasirindra ho arahantsika rehefa tsy manaraka an'izany tsika fa niteny foana ny efa nihevitra amin'ny réseau zany inona zany le resaka hoe dinika samy malagasy no atao vahaolana samy malagasy eo anao moa zany manatsidika misaotranao sady manatsidika amin'izao fotoana zao satria miainga any ny union africaine miainga any tsy sadeka sy ny ohatran'izany international io dia hoe zareo no andamindamina ny accord malagasy non mystère ny teny fa tsy zay le accord malagasy malagasy ny accord malagasy malagasy dia olona mahaleo tena malagasy mahaleo tena izay mifandamina izay mifanantona mikatro-do dia mamoaka karazana résolution misy fifanekena nasionaly io fantatra fa ho avy eo ny mpikaramanady ho avy eo ny mpanoa vato manoarina ho avy eo ny misolelaka ho izy ny fitenenana ary reo le atao complice amina vazaha mihitsy nysisy tsy problème haitsika zany fantatsika zany fa raha mbola miseto Madagasikara nampahany betsaka mijorotsika minakavy miatsika minakavy ny fanaovana an'io dia hoy izy zato hoe tsy hidirany international na ny accord malagasy o malagasy aloha tsy maninona afaka zarena deux parties ny première partie dia hoe tena malagasy fotsiny dia ny deuxième partie tsy maninona misy ny fandraisana amin'ny vahiny après iny fa dia efa manatsidika sady fa raha misy accord atao ka tsy malagasy mihitsy aloha zato isan-jato no mifandinika dia lako tsiny aty am-piandohany fa anaty garabatsaona ianao dia tanteraka rehefa amin'nanina nyteneniko tamin'ny heriny ny arahana sy nitsaka ny vosaony resaka hoy za hoe hokorotanina ange io e dia izy no manaly dia izy no ametraka e dia mino fa mba voaraiza ny afatry zany ho voninahitra avinindra aoka ny mazava ho mamazava misaotra tompo eny ary dia misaotra antsika rehetra na ndray anjara misaotra antsika rehetra naharitra ny eno hatramin'izao ora ifampiresahana izao dia maniry ny soa ny tsara ny mety ny mendrika ho an'ny Madagasikara tany nosy malalatsika makasitraka ny boom teo amin'ny kirakira teknika dia angatadalana ny avanareo Ismail Zafinarivo godingodina handao an'ity trano fitenenana ity manao mandrapity tomboko lasy tomboko vavy tompona ndraikitra andray ny fepetra haingakaingana be moa ny antso amin'izao zany mba hijerena an'izay ndao ary raisina ny antso manaraka araba tompoko allo miarabanao monsieur Zafinarivo Ismail miarabany bom amin'ny lafiny teknika miarabany pelokolo tenako katikatoy ny telopolo taona ndadio anareo andrano no antso farany amin'ny taona io raha tsy tapaka resetaka navinindra misy fitepoka vitsivitsy mba tiako andraisana anjara voalohany aloha misy fanomezana kadonga mba tiako homenanareo hoy izy mivazaha centre ho lycée fadamitanareo azy mety amiko dôly temonareo hoe karaha tsika miady ny hoe malagasy tombotsoa malagasy teny français ndre am'le anarana dia mba apitako zany raha sitrakareo ny fanafoezana sy ny fanandavanany hoe karaha amin'ny teny malagasy tsiko hoe cliobanangapeo ny radio antivo cliobanangapeo ny radio antivo dia anaovanareo azy fa mety daholo na fahatreovana fotiny any azy
tika mivoiny amin'ny hoe mahamalagasy ny gasy dia reto hoe tsy disanjara zany fanomezana zany laha sitraka roa indrindra. Manaraka any amin'ny votoatin'ny fanazavako any amin'ny pazoko any Madagasikara mazava indray dia miresaka momba ny hoe praministio ny tenako manentana anareo zany andrinika sy teno anatiny hoe nahavadika eo indroapolo ary io dia miverina foana io sary io dia tsy tariketo fa kely ny fotoana fanjaranareo mba mandinika sy miaino any ambadika any. Dia za tsy mandray an'hevitra hoe soloy praministio dia soloy satria mahalala fa na soloina ny roapolo na mihoatra n'izany azy dia praministra mitonga amin'io ihany mitonga eo zany hoe manana fofona fandrefana aloha tsy fanendrikendrika zany hoe misainjo kokoa amin'ny tombontsoa tandrefana. Manaraka an'izay transition constitutionnelle zay le naberesaka teo tsy haiko hoe inapproprie ve le terme sa ohatrany hoe mbola statistique koa ve zany dia tsy misy hevitra manahoana reo ambady apetako tsara hatrany amin'ny taonan'ny repoblika faharoa rehefa nametraka teny manjarizary ohatran'io teto amin'ity fireneny ity amin'ny tantanana tsy hanao polémika fa mahazo tenena manaraka hoe teny samihafa zay nalaovina teto amin'ity fireneny ity dia manjary mampisavolovolatsika dia tonga ary ny fotoana dia davana ny fanazava-kevitra samihafa mafahana mametraka zavatra tsy manjavozavo tsoa satria zavatra manjavozavo dia miteraka zavatra manjavozavo tsy ampozina sy araky ny etoentina ary mety mahadiso fanantenana dia efa mandeha moa ny hetsika ataony tena amin'ny fanatonana amin'ny sehatra samihafa tsy ho resahana eto sakiny amin'ny avin'indra ny zava-rehetra voanampy avin'indra. Manaraka nametraka moa ny tena nypoasikale hoe aiky malagasy na akao malagasy nanentanenty hoe nametraka ny hoe lalatokana fantatra fa mirona makany ny rehetra tsy mifampidokadoka sy mila an'izany tika fa ny fanafana Madagasikara ny zava-dehibe dia io zany misy toniana io teny io ary tsy entina njamba na ambopony fanavotana an'ity fireneny ity ary tsy maintsy madinika lalisika ny telopolo tapiso dia tsaroa fa samy manao ny refondation hoy izy averiko tsara zay na isika na ny fanjanaka na ny ataoko hoe tandrefana amin'ny ankapobeny manao refondation hoe tsaroa amin'izao fotoana izao manerana ny Afrika ary indrindra Madagasikara midika an'izany misy tokony atao anatin'izany dia entina ny tanako manampahaizana rehetra miteboka manaraka ny hoe manampahaizana ny manantsaina ireo milaza azy manakevitra aza mitsikela fotsiny ihany hoe maninona ianao ry Ismaël amin'ny resaka an'ity maninona ry Anna meo ny hevitrao mandrosoa mirosoa lalina mandraisa tanana mety hiteny ianao hoe ka tsy misy miaino hoaniko amin'ny sambo ity voamezan'ny olona vao teo ndesa azy ho anaty sambo betsika menakafy misy manampahaizana marobe ao anatiny dia tsy maininona no mitondra an'ilay sambo mamily azy tena olona tsy mandeha amin'ny veloniny rendrika ny sambo atao hoe avitraintsika zany satria tsy hay nafikitra tamin'ny boena oety sauvetage tsy fatra dia mitenitsika voka tsy maininina no mitondra ny sambo ianao no mahay an'ilay zavatra naninona sy nandray an-tanana dia mety hiteny ianao ka izy mety manana hery miaramila mety manana tsy tompoko zany mitanjaka mitentsika force exécutoire na takan'izany rehefa manantsaina ianao rehefa manana ny heverinao fahaolana dia maharo ianao ary mahatsangana ianao amin'ny fomba rehetrarehetra afaka mijoro ianao amiko tsy fanomezantsiny zany voaray amin'izany daolina tsika tsy raha isam-batan'olona fa tsisy afaka amin'izany fa tsy afaka mijery fotsiny tsika farany dia farany apetrako izany ao amin'ny avin'indra ty fireneny ity izy rehefa masaka ny olona nisy fa hoe ahoana amin'izay nefa tanterana tsy manana ny fahefana eny tompo tavaverina ny tenako tapaka teo fohidifohy ngamba no andratako antsara tena toboko amin'ny firenena malagasy sy amin'ny raisam-pirenena ilay ny azo na Madagasikara zay ngamba ny avatra farany amin'ny tontolo ity tsy ary no apitako tany amin'ny hoe nandefa afatra mandrakariva ny tenako ny amin'ny hoe Madagasikara sy ny malagasy dia miavaka ety amboniny tany ekena ve malina ve zany sa tsy rahahina tsy zany zava-dehibe fa nandefa afatra koa ny tenako manamafy an'izany manao hoe zay rehetrarehetra atao amin'ity fireneny ity raha soa ny ataonao amin'ity fireneny ity dia mivalisoany aminareo zany raha tsy mety na ratsy na fetsifetseny dia mivaly aminareo zany zavatra
mitodika aminareo iraisam-pirenena ny tenako mystère raiky navinindry mino fa misy mandika teny aminareo tonga zany niafatra milatsaka aminareo zany manao hoe raha ohatra nareo ka manisy soa Madagasikara na izy nareo na izy misy firenena manisy soa Madagasikara dia miteny iraky ny avinindra manao hoe anisy soanareo avy hatrany ny avinindra ary raha misy fotoana amelezanareo anay Madagasikara nresaka eto dia amin'ny fotoana levasanareo nio dia miverina aminareo zany PDB ny zavarazanareo alefa teneniko ampahany cyclone ny horohorontany ny épidémie samihafa reo zany ngezangezabe azonareo atao reo ny aty antrano ny famille za mandeha azy dia apetrako tsara zany amin'ny fotoananareo andefa neto Madagasikara dia miteny iraky ny avinindra averina tenel aminareo zay la révélation koavana isany koavana oresahako zany sy efa apitako sahady mba ho voaray zay tokony haray azy manampy anay ny natiora apetrako zay ny alasana lehibe apetrako manampy anay ny zavaboary manampy anay ny zavatra maro zay tsy hita maso ty firenena ty arao ny vaovao mitsangana ny olona avinindra eto miteny aminao hoe zay rehetra atao eto Madagasikara na tsara na ratsy dia jerevony ny fisehoany any amina dimension hafa eo amin'ireo firenenareo tsy maintsy mifandray io ary tsy afa-misaraka dia zany zany efa antsara biko eto ny tena kony amin'ny hoe fampiononana anao fa tsy hoe afaka ataotao an'izay tiana atao fotsiny ny firenenao raha amin'izao fotoana zao no leheriny avinindra nambarako mandrakariva lalina fa dinio sy verimbereny zavatra andresahana ahafahanao maka azy diko apetraka zany dia nantso anao ny tenako manao hoe aza vele ady rery ny iraky ny avinindra misy ady rahantsika tokony anao raha olona avinindra anao dia mandeniteniko dia misy etsika tokony ataontsika ao anatin'izany ary aveliko ny hoe efa tsy misy pia ny firenena amin'ny ara-panahy aloha ny amin'ny ara-nofo PDB ny manao zavatra dia miazona an'izany ny tenako mampita ny herin'ny avinindra mametraka ny tanany avinindra amin'izao firenena zao manam-patonga azay mendrika hitondra amin'izao firenena zao amin'ny alay ny tereniko an'izany satria firy-taona no isaina amin'izany tsy fantatro fa dia manomana antsika ny amin'izany ny antso toka malagasy nefa dia hoe tsy hoe arovany ianao raha manao ny tsy mety samihafa tsy any misy lalana sy tadalana isariananao raha mahalinanao dia ombanao ny avinindra dia apetraka mpiatany ny avinindra tanteraka ty firenena tiary ny amin'ny hoavana tsy fantatra dia hoy sy tsangarapity sisy mahalala an'izany fa omba zay kasitrany avinindra ary zay rehetra miainy ny feoany amin'ity firenena ty miainy fitariany dia ho andeha hita amin'ny fahalalana fahazavana ary ny fandriana indrindra tahaka ny vetsivetsy any dia ny hoe Madagasikara afaka foana ny katrami amin'ny lalana foana mahatra velona foana renyle hoe akere tokony tsy misy eto amin'ny tany repoblika Madagasikara zany na mbola repoblika neto na zay tsonazy tsy tokony misy zany tsy azo ekeny zany tompona ndraikitra avokoa ny manatsaina sy manam-piheverana rehetra amin'izao firenena izao sy maneran-tany ny amin'ny fahavazana malagasy matoa ny tenako mitsangana dia adidy io eo nasainy avinindra tsy miandry nininina aminareo na tsy amininina ary nareo apetraka tsara zay fa misy adidy eo atao amin'ity firenena ity ka dia mampoetra ary apita amin'ny manam-palaza ny teny zany voninahitra avinina misaotra miso Ismaël aoka ny mazava fomba mazava misaotra indrindra tompoko Samy tsy tafanomano sika ty rahapireneny ty dia samy mizy tamin'ny tontolo ny anjara alika izao fotoana